Entitra tanteraka ny filoham-pirenena raha nitsidika ireo niarambona teny amin'ny hopitaly Agerampe filoha tamin'ny andron'ny omaly nanambara ary ny tenany fa tsy azo ekena ny tandrevaka tahaka izao eo anivon'ny fiara-pitatitra tsy maintsy misy ary efa nisy ny fepetrany raisiny ireo tompon'andraikitra manoloana ny fisorohana ny loza tahaka izao. Mamy zany le tondrana azy dia nataonao vilivily be le tomobila dia nataonao vilaka ty dia izy midepasy olona foana. Izy ako misy bisikileta zao dia depaseny, dia izy ako misy moto dia depaseny dia izy ako misy tomobila koa dia depaseny dia avy amin'izay nianjera amin'izay le tomobila dia tonga dia nivaka be daholo ny ankizy hoe hoay dia torana dia tsy naninina tsony. Dia aiza marary an'izao inona no marary an'ity tamin'izany? Tapaka ny tanako tsy nandeha tamin'ilay tomobila tsony fa nisy katikataka ny tondrana.